avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Folo aogositra raika amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo, folo aogositra dimy amby roapolo sy roa arivo, feno efatra amby telopolo taona androany ny hetsika nitaky ny vahoaka malagasy ny demokrasia sy ny fialan'ny filodiderantsiraka tamin'izany fotoana. Hetsi-bahoaka izay namoizanain'olona maro, fa ihany koa nitondra ho amin'ny repoblika fahatelo izay niteraka ny diaben'ny fahafahana. Ahina nisy ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny foko Mahafaly sy Antanosy, ao amin'ny fokotany Beora distrikany Betukatsimo amin'izao fotoana. Amaly izahay hoy ireo hiara-nitsindry azolena raha toka tsy anday andraikitra ny fotoana fanjakana ankehitriny. Any ivelany, dimy andro tsy ahatongavany fionany eo amin'ny filoha Amerikanina sy ny filoha Rosianina izay tanterahana ao Alaska, États-Unis, nanentana nitazomana nitsindry atao amin'ny Rosia hiantoana ny fandriam-pahalemana tsy hanamafisana indray ny fanohanana ny Ukraine ireo mpitondra ambony eo anivon'ny vondrona Eoropeanina. Isan'izany ny filoham-pirenena Frantsay, Breziliana, Allemagne, Britanika sy ny maro hafa. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity, manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tsiany andro ny 10 aogositra raika amin'ny sivifolo sy sivanjato amby arivo avy hatrany ary dia nikoafantsika izay fampahalalam-baovao izay amin'ny ity alina ity. Feno efatra amby telopolo taona androany ny hetsika nitakin'ny vahoaka malagasy ny demokrasia sy ny fialan'ny filodiderantsiraka teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana. Hetsi-bahoaka izay namoizana ain'olona maro fa ihany koa nitondra ho amin'ny repoblika fahatelo izay niteraka rodobe ho an'ny fahafahana. Fanadihadiana mikasika izay hoentiny Tsiaro Rasoavelo. Rodobe ny fahafahana ny Marche de la Liberté du 10 août 1991 sur Yavlou, eto miakatra ity firenena ity horavana ny mandany Jeriko na ny lalam-pandrena ny Repoblika faharoa, ireo ny teny filamatry ny tolona nataony vahoaka malagasy tamin'ny taona raika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo, nitakina ny fahafahana sy ny demokrasia teto amin'ny firenena izay nanjakany Didy nandritry ny fitondrany filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka. Antoko politika miisa 12 fikambanana miisa 10 ary mpanao politika Zafa Albert no nivondrona tao anatin'ny Hervelona. 7 alina kosa ireo mpiasam-panjakana nitokana tamin'izany fotoana raha ny fanazavany ny mpahay-tantara. Dia nitakiny zany fandovana ny lalam-pandrenana zany. Ny mpitondra teo toerana nefa ny filoha Ratsiraka sy ny mpiara-mitondra taminy zany Brian Tokwamina dia tsy nanaiky izany fanovana ny lalam-pandrenana zany. Tsy nanana n'ilay fahefana ara-dalàna, araka ny lalàna zany ilay gouvernemanta teteza mita, ary dia zay no nitarika nakany amin'ilay hoe akana ny fahefana eny amin'ny Ratsiraka eny amin'ny lapany eny Mavoloha. Dia zay nahatonga n'ilay diabe ny fahafahana ny ilazana azy. Alaina eny am-potony ny fahefana. Nisy ny maty tamin'ny Vanjamilevina teo amin'ny toerana faritra lavidavitra manodidina ny Kianja, fa nisy koa ny fandatsahana grenady avy any ambony any tamin'ny hélicoptère zany, dia nisy koa ny tifitra ihany koa, ary dia hatramin'izao moa tsy fantatra marina ny hoe firy ny maty tamin'izany fotoana zany, fa dia faty olona nikararana tokoa tamin'izay fotoana izay satria voalaza fa dia hoe niaro tena ny filohan'ny Repoblika tamin'izany fotoana izany, ary ireto ilay nanao ny diabe kosa dia nanambara hoe
tsy nitondra fitaovam-piadiana fa de baiboly ny nentina de nentina teny lahatra ampilaminana professeur Azafy Albert Dr Son Jean pasteur Andriamanjato Richard zany no lehibe mitarika tamin'izany fotoana zany. Efatra amin'ny 30 taona teo aoriana mbola manjaka eto amin'ny firenena ny fitondrana jadona tokony aheka lesona amin'ny tantara ny vahoaka indrindra ny mpitondra mba tsy afara amin'ny toe-javatra takireny ohatra ny mpahay-tantara. Ny manana ny fahefana eo amin'ny tany sy ny firenena amin'izay vanim-potoana ny fandimby ny zavatra hita dia tena tsy mandray lesona amin'ny tantara. Raha tiantsika ny tena handroso amin'izay lalam-pandrosoana sahaza sy mety amintsika malagasy tsy voatery hakatahaka foana izay mety tamin'ny hafa isika fa misy izay efa nylalovana tany aloha raha mitena hoe ny tany aloha dia ny ela indrindra arak'izay tratra zany azontsika hanovozana fahendrena azontsika hanovozana lalan-tsaina fa io le misalotra ny zavatra mety amin'ny hafa io le mahatonga antsika na ho sempotra na ho voaongotra miala amin'izay mahaisika antsika fa zava-dehibe ny hoe fiverenana foana fandraisana lesona amin'izay efa tsy nentina taon'ny teo aloha fa mandray kosa ny zavatra zay tsara zay vita ny teo aloha. Tantaram-pirenena tsy azo adinona ny 10 aogositra 1970 izay feno 430 taona androany ho an'ny mpahay-tantara tsy fahombiazana ara-pitantanana no mahatonga ny fitondrana jadona. Zava-dehibe araka izany ny fitodiana any amin'ny lasa sy ny tantara ahafahana manisy sy mandroso. Fanamaly mivantana ny Andry Rajoelina mikasika ny SADC ny filoha aloha marika Ravalomanana sy Rajonary Mampianina tsisy ny fiombonana ho ireto farany raha mitaza-potsiny ka angina manoloana ireo tsy fanaran-dalàna eto amintsika izy ireo. Fanadihadiana mikasika izay hoetiny Gaeton Andriatsilavo. Mahamenatra sy manala baraka ny fihetsika nataon'ireo filoha teo aloha misakana tsy hanatanterana ny SADC eto Madagasikara hoy Andry Rajoelina teny Andranomena farany teo. Nandritra ny fanolorana camion citerne misy 20 anampy amin'ny famatsiana rano ho an'ny mponina. Namaly avy hatrany ireo filoha teo aloha marika Ravalomanana sy Rajonary Mampianina hery ka nilaza fa tsy misy idiran'ny politika ny fifanankalozana nataon'izy ireo tamin'ireo mpikambana sasany eo anivon'ny SADC fa kosa antso fanairana mifototra amin'ny zavatra hita maso sy misy pirofo ara-taratasy mazava mifanaraka amin'ny voalazan'ny feuille de route ny SADC ho an'ny Madagasikara ny taona 2024. Io feuille de route io izay milaza ao amin'ny andinin'ny 7 fa tokony hametraka tontolo politika milamina i Madagasikara ary tokony hitandro ny fahafahana sy ny fahalalahana maneho hevitra araka ny andinin'ny 4 iady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fahaiza-mitantana araka ny andinin'ny 9. Tsy nisy voaja vohitsakitsaka avokoa ireo ankehitriny mazava ny zava-misy fisamborana tsy ara-dalàna tsindry azo lena amin'ireo mpanao fitakiana tsy misy fahaleovantena tanteraka ny seni fanodinana volam-panjakana volam-bahoaka izay mihoatra ny 1.7 miliara euro nanomboka ny taona 2024. Olana ara-tsosialy goavana ka miaina anaty fantrana lalina avokoa ny 20 isanjato ny mponina ary latsaky ny 20 isanjato no misitraka herinaratra. Tsy hisy fiombonana raha mitaza-potsiny ka angina manoloana ireo tsy fararan-dalàna ireo ary ny fanomanana ny some eo anatrehan'ireo ka tsy hijery ny tena fototry ny krizy dia mamparefo ny mahazava-dehibe ny SADC ary manome ohatra ratsy ho an'ny faritra. Mazava ny tanjonay hoy izy ireo hiaro ny fiandrianan'ny firenena sy ny an'ny SADC ka hijanona ho rafitra hitokisana sy azo antoka ho an'ireo mpikambana rehetra ny SADC. Trangam-piarahamonina vetivety ahina nisy ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny foko Mahafaly sy Antanosy eo amin'ny fokotany Beora distrikany Betioka Atsimo amin'izao fotoana amaly izay hoy ireo niara ny Tsindrazolena raha toa ka tsy mandray andraikitra ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Gaeton Andriatsilavo hatrany no mitantitra ny Tsiprian'izay. Fanafiana, asandahalo, fandorana trano fonenana, vonolona sy ny maro hafa no mitranga ao Beora distrikany Betioka Atsimo. Nanomboka ny taona 2024 ary mbola mitohy hatramin'izao. Vokatra izay, mponina avy amina fokotany miisa 3 no nitsokany anaty ala raketa efa ho 10 volana izay. Tsy maintsy mifindra matetika sao ho hitan'ireo malaso ny toerana misy. Ino mahatonga anareo mitoboka anaty raketa toy ato? Tobohanay anaty raketa toy ato zahay hiagnany renambole amindra zalahy amoriany malaso izay tobohanay anaty raketa toy ato anio. Ara matahotra. Nareo mana tragno? Mana tragno zahay fa leo roa ereo lafa iye traireo amin'ny tragno ao zahay. Aity tragno nareo?
tragnonay mba tignana fanengana eroy mba timo io hajana agnaty raha tatogny fa hiagny ero avao zahay sao andro amorero malaso be maro. Nareo moa zany miroro toagny io isan'andro miroro sa hamaray miova hafa ke? Zahay miova avao kea. Hay ereo kea zahay laha fa ie tiroroanay lafa matetiky kea le miova kea. Raha ny tantara ny volana oktobra 2024 tokony ho tamin'ny 7 ora maraina no tonga nanafika tanàna tao amin'ny fokotany Beora Centre, commune ambanivohitra Beora ny Dahalo, izay tarihin'ny olona fantatra ireto-ponina ireto. Ny 20 Desambra, andro iray taorian'ny Krismasy, tokony ho tamin'ny 7 ora alina, niverina indray ireo Dahalo, izay tarihin'ny olona fantatry ny poniny io hatrany. Vokany, trano misy 5 no nidoran'ireo Dahalo ka may avokoa ny entana rehetra. Vehivavy iray no namoy ny ainy, ary omby misy 770 no lasan'izy ireo. Teo am-panarandy, olona iray hafa ihany koa no matin'ireo Dahalo, ary lasan'izy ireo ny basiny. Tsy nijanona teo, ny 8 avrily 2024 tokony ho tamin'ny 12 ora alina, mbola niverina nanafika indray ireo Dahalo, izay mbola ireo olona fantatra ihany no nitarika azy. Namoy ny ainy voatifitra ny sefokotany Beora Centre, ary naratra mafy voatifitra ny zanany. Tsy nijanona teo, nodoran'ireo Dahalo tao an-trano io sefokotany maty voatifitra io. Nanomboka teo, nitsoka ny tanàna ka miafina ny anaty ala raketa ny ponina. Efa nametraka fitoriana betsaka izahay ho izy ireo, saingy tsy misy fepetra noraisina, ary hita miriaria eny an-tsena ireo olona mpitarika ireo Dahalo ho manafika. Ny lalàna no atahoranay ho ireto-ponina ireto, ka rehefa tsy handray andraikitra ny mpitondra fanjakana, tsy maintsy hamaly izahay ho izy ireo nanamafy. Ho agnaty itikililia iareo zahay mandrakandroany fa misy 10 vola zahay izao ty ilomaisanay amy ity raketa hoitohitoy agnaty ala. Ka raha fa tsy manana fanapahakevitsy nareo fanjakana, hamaly zahay fa mangirifiry ary fa mate ndaty maro maratsy basy ary voakabokaboke maro sy ny karazany zany ty fanafiha iareo aminay. Tahotsy iareo zahay fa matahotsy anareo fanjakana ary magnaja anareo ka hamaly zahay raha fa tsy misy fandraisana andraikitra fa ireto mampalahelo anay ty tobogna ireto. Zahay mbola mate ro rebaka agnombe ro mbo mitoboka agnaty ala ireto ty toera ity tragnonay manao toera ondaty mahatra misitritsitrika tohitoy ka lafa tsy mandray andraikitsy nareo hamaly zahay. Itafiendre zalahy enambole ty tanànay ty valiko mate agnombenay agnombe 770 rebaka agny tsy misy mpoly io tragno lime ty mae ara mitarainy zay aminareo fanjakana fa tsy ty zahay matahotsy andre nambole amindre zalahy io fa matahotsy reo fanjakana. Alafa inareo tsy mandramby anjara handramby anjara zahay fa zahay keto manakibay fa inareo matahorana io. Lafa tatireo miriorio avao tsy misambatsy zahay fa misy taratase alefany aminareo avy taregnanay mandrakandroany mba tsy reinay ty fito fisamborona tireo ara hitsangany kia zahay fa nareo hajainay fa tsy matahotsy raha lahiny mialy minareo. Andre mitaraigny aminareo tsy jerenareo zahay tsy raha mahavotro andre nambole amindre zalahy fa inareo tahoranay lalàna tahoranay ka lafa tsy ho jerenareo akaiky hiakatsy zahay hisambatsy ndatireo lafa inareo tsy jery akaiky anay. Zahay nanzao tsy mandry atragno fandrakety toy avao nohony fanafiha ireo anay ka tsy ty zahay matahotsy azy lahy fa lalàna tahoranay ka lafa tsy jery anay nareo hiakatsy zahay hipaindatireo. Arak'izany, manao antoavo amin'ny mpitondra fanjakana sy izay rehetra tompona andraikitra izy ireo, ijery akaiky ny tena zava-misy marina sy andray ny fitoriana napetraka izy ireo. Ainy eo anoloan'izany ny sy ny fifandonana mahery vaika raha tsy misy io fandraisana andraikitra io. Ireto-ponina ireto izay tsy maintsy mifindra toerana matetika noho ny fanafihana mbola mitohy. Tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy ny raim-pianakaviana, ny ankizy tsy mianatra, mitebiteby andro manalina. Fa nototosaina tao amin'ny Université Andrianjato Fianarantsoa ny herinandro ny lalàna izay niompana tamin'ny loha hevitra hoe ny lalàna sy ny fanamby amin'ny faranita-tsaina artifisialy etsika natao hanamafisana ny sehatry ny lalàna fa ihany koa hanampiana ireo tanora sy mpikirakira ny lalàna mba hanao fikarohana. Aingo rakotana Irina Kolo Fianarantsoa. Nanatanteraka varavarana misokatra sy latabatra boribory ary indrindra fampafantarana ireo sehatra maro izay voakasiky ny lalàna ny teo anivony ny sampam-pianarana lalàna na ny FDSP tamin'ity herinandro ity izay mety mbola vitsy ireo tsy mahalala lalàna nefa dia ny sehatra rehetra dia voakasika izany avokoa. Entina tanana entina
andrarahana ny fiainana eo amin'ny lafy rehetra na amin'ny toe-karena zany eo amin'ny fiarahamonina zany na amin'ny resaka cultural zany na eo amin'ny resaka teknôlôjika koa zany dia ahitana lalàna daholo. Ilaina ny mahafantatra lalàna satria ny sehatra rehetra dia misy dirany avokoa ka ilaina araka izany ny mahalalana dia ny ampahany ihany aza. Zany hoe rehefa resaka lalàna amin'ny fiarahamonina zany dia tsy maintsy vohitra daholo. Eo zany resaka intelligence artificielle izay efa malaza be eo ary misy sehatra lalàna koa amin'ny resaka intelligence artificielle ary ny mpianatra koa satria ny mpianatra dia juriste zay hofanina manokana koa mba hahainy lalàna zany anisan'izay eo amin'ny sehatry ny asany mpahay lalàna koa ny resaka plaidoyer dia io zany dia fahatsapahana sady mampianatra ny mpianatra zahay hoe rehefa sur le plan pratique zany dia ahoana zany fampiarana lalàna zany. Ny tanjon'izao hetsika izao moa dia ny hisiny ny fifandraisana sy fifanantonana eo anivon'ireo mpikirakira lalàna mba hisiny ny fifanankalozan-kevitra amina tranga mety mbola tsy fahita firy. Tena tanjona zany dia ananana ny mpianatra culture juridique zany ary ny tanjona koa dia afahan'ireo ao anatin'ny atao hoe profession du droit zany na professionnel du droit hoe mifanakalo hevitra amin'ny sehatra ny asa any satria misy ny atao hoe point d'interrogation zany amin'ny sehatra ny asa any dia eto zany ny ararotina hoe tokony misy réflexion juridique kely amin'ny resaka problème sur le plan professionnel. Maro ireo mpianatra noliana tamin'izao hetsika izao sambany ary tombony ihany koa ho an'izy ireo ny fisininy izao satria dia tazana teo avokoa ireo tompona andraikitra maro amin'ny sehatry ny lalàna teto Fianaratsoa izay nizara ny traikefany no ihany koa anisany namolavola olomanga maro teto amin'ny firenena raha izay fianarana lalàna teto Fianaratsoa izay ka rariny raha omena tombony arak'izany izy ireo mba tsy hampahay ny lalàna fotsiny fa mba hampianatra izany araky ny tokony ho izy rehefa any aoriana andry. Dia lafim-baovao ihany koa no entina miseto anatin'ny doka fohy. Manasanao tsy saraka amin'ny fahitalavitra kolo. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e! Jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko. 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely, 300 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 200 ariary ny kely, ary 507 ariary fotsiny ny lehibe. Dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Norman Life miaraka miasa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanla misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tero amin'izay wa Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny toy teny Ankarobato akaiky ny arefasana indray androany fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarainy fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Etsika fanaon'izy ireo isan-taona hanampiana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fividianana fitaovam-pianarana izao indrindra amin'izao iray volana tsy hatongava ny fidirany mpianatra izao fanadihadiana.
tsy takona fenina mibatribary ny fahasahiranana mianjaty amin'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka amin'izao fotoana hitantaratra izany amin'ny fitotonga ny fahefa-mividy eo amin'ny lafiny fanjifana fitaovam-pianarana hoy ny mpikambana eo anivony fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM hanampiana ireo ray aman-dreny mampiana-janaka manoloana ny falafosany vidy ny fitaovam-pianarana araka izany no tohizana tamin'ity taona ity ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM. Isan'ny sitraka izany tamin'ity androan'ity ny tetsy Ankarobato Arifasana taorian'ny tetsy Tanjombato izay nitanterana omaly. Fahitana an-tsena zany mbola maraina moa ny olona nandeha vavaka fa vavaka ny olona dia tonga nanjifa tsikelikely. Indray aman-dreny aloha tena hita mihitsy ny hoe sahirana satria izay takatry ny volan'ny zareo ihany no vidiny aloha fa hoe manantena izy hoe mbola hiverina amin'ny manaraka moa izay takatry ny vola ihany aloha ny vidin'ny zareo. Tsy natao akana tombony fa nampiana tanteraka ireo ray aman-dreny mampiana-janaka no nanaovana ity fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ity ho hatrany ny fanazavana. Ny tanjon'ny hetsika vehivavy malagasy miara-miainga zany dia ilay mba manampy ny ray aman-dreny amin'ilay fitaovana lafo any ivelany dia manampy ny ray aman-dreny izay amin'ny fivarotana an'ilay fitaovana mora. Tena latsaka mihitsy satria ny prix angalana anazy any amin'ny grossiste ihany no amarotana izy amin'ny ray aman-dreny. Manainga an'ireo ray aman-dreny amin'izay toerana andehananay zany mba ho tonga hanjifa ny fitaovana amin'ny vidy mirary fanampiana ny ray aman-dreny tsirairay avy. Itoy eny Ambotrimanjaka ny lohan'ny komuna sy eny Ambohimankakely eo amin'ny tetezana ny talata 12 Aogositra ho avy izao. Ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM mana ny vehivavy malagasy miara-miainga ity. Fa feno telopolo taona androany nahafatesany mopera Jacques Couture pretra nanangana ny CDA na ny Conseil de Développement d'Andoutapenaka ho fahatsiarovana manokana ity pretra izay nanangana ny CDA ity araka izany nisy ny lanonana fanateram-boninkazo teo amin'ny Tsangambato fahatsiarovana azy tetsy amin'ny foibe ny CDA Andoutapenaka faharoa fanadedina. Taoriany fametra-pialany tamin'ny maha-minisitra ny sanany fifindramonina azy tao Québec ny taona 2006 niverina tao anatin'ny fikambanana Compagnie de Jésus ka nitodona mitahiraka teto Madagasikara ny mopera Jacques Couture. Nisetra tamin'ny lafin'ny fiahinany ara-sosialy ny tenany ka nanangana ny CDA na ny Conseil de Développement d'Andoutapenaka rehefa namitahiraka teto Antoerana. Ity farany izay nodimandry ny taona 2006 tao Saint-Jérôme tao Québec taona vitsy taoriny nananganany ny Conseil de Développement d'Andoutapenaka. Ny CDA izay tsy ahivina fa isan'ny rafitra fankankevitra sy miompana besaka amin'ny lafiny ara-sosialy. Anak'izay moa amin'ny sosialim-bahoaka zay ny mponina dia tsy mitsaha mitombo. Raha ny ankizy tamin'izany fotoana tany amin'ny 30 taona lasa mety efa misy manan-jafy kely ary amin'izao. Amin'izay indrindra no mahatonga ny CDA mijoro hatrany mijery amin'ireo madinika ireo manoa anazy mba tsy akoroa fa izy no miay ny fiainany manontolo fa ny CDA dia manao tany-tsoloka hatrany ary raha ny tantaran'ny CDA raha tany ambolohan'ny mipretra io dia nijery an'ilay resaka hoe asa fanasoavana na ilay hoe caritative fa ankehitriny ny CDA zany dia miezaka makany amin'ilay hoe fitariana ny olona ampandrosony tenany zany hoe izay tetika asa rehetra natao teto zany dia natao ahafahan'ny olona izy no miany sosialy. Nanontany ianao teo hoe nanao an'izay sosialim-bahoaka zay afaka aminazy tsika raha ny fivoaran'ny tanàna Andoutapenaka fotsiny jerena dia io sosialim-bahoaka io dia jery an'izay foana ny CDA tsy manala koa izay ny andraikitry ny fanjakana izay tokony jery ihany koa sosialim-bahoaka fa mametraka kosa hoe mifampandrosoana dia miainga eny fotony. Ho fahatsiarovana ny nahafatesany mopera Jacques Couture izay nanangana ny CDA na ny Conseil de Développement d'Andoutapenaka nisy androany lamesa sy fametrahana voninkazo teo amin'ny Tsangambato fahatsiarovana azy.
ankoatra ny mahampirehitra azy isan'ny lany solombavam-bahoaka tao Saint-Henri tao Québec ny 12 novambra eny amin'ny 7 ny mopera Jacques Couture fa ihany koa voatendry ho ministry ny asa sy ny sahana voalohany ny fifindramona tao an-toerana ihany koa i Père Jacques Couture. Lafim-baovao hafa kosa indray raikitra ny orakoraka sy siotsioka maneho ny tsy fankasitrana ny fitondrana Rajoelina tao amin'ny lapan'ny kolontsaina Mahamasina ny hariva teo nandritra ny fanomezana ny maraboninahitry ny kanto nomena ny tarika tovozay izay nataony sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina izay nisolitena ny fitondram-panjakana tranga izay maneho mampiharihary fa tsy misy tian'ity fitondrana mampahatra firenena ity intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny. Rina Fitiavana. Araka ny fahefana nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina anay izahay Rakotondrasoava Andrianirina mambahoaka fisainiaina sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina dia manezy anao Aratovo-Draona Erinirina Augustin. Toy izay nampahany siontsioka sy ny orakoraka mitory ny tsy fahafalian'ireo mpijery nandritra ny fanolorany ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina no tarihiny ny sekretera jeneraliny ny solitena ny fitondram-panjakana ny maro-boninahitra ny kanto commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture raha iverenana ny zavanitranga teny atoerana nafana ny lanonana nandritra ny fampisehoana ny arahana tamin'ny tarika tovozay teny amin'ny lapan'ny kolontsaina voalanina ireo mpakafy ary niarany aniko ireo hira rehetra nampalaza ny tarika. Ity hetsika ity izay nentina nankalaza ny 20 taona ny tarika tovozay ka inkafaliana ny rehetra nandritra ny lanonana. Tamoka teo taorin'izay niakatra nitsehatra ny sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny solitena ny fitondram-panjakana anome ny maro-boninahitry ny kanto an'ny tarika tovozay niara-ny oraka ny mpijery tao amin'ny lapan'ny kolontsaina naneo ny tsy fankasitrana ny fitondram-panjakana ny amafy ny siontsioka sy ny orakoraka nandritra ny lahateny ny sekretera jeneraly ho fanolorana ny maro-boninahitry ny kanto. Amin'ny anaran'ny Repoblikan'i Madagasikara ho fampiarana ny mpanjakana laharana 2024 aotra 2020 tamin'ny 2020 janoary 2024 araka ny fahefana nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina anay izahay Rakotondrasoava Andrianirina mambahoaka fisainiaina sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina dia manezy anao Aratovo-Draona Erinirina Augustin eo amin'ny laharan'ny commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture. Dia ampitiavana be toko sotra ny Grace Event mikarakara sotra ny fitondram-panjakana zafady indrindra dia sotra ny tranga izay maneho miharihary fa leo tsy faly intsony amin'ity fitondrana mampanitra firenena ity ny vahoaka ity fampisehoana androany ity izay nanasongadiana ny tarika tovozay ireo hira nampalaza azy sy ny kanto no zarainy tamin'ny mpankafy. Efa impi fatsymbola fay fantatro findrany amindroany ho iverne tamkany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dimy andro tsy atongava ny fionana eo amin'ny filoha amerikanina sy ny filoha rosianina izay ho tanterana ao Alaska Etazonia nanentana ny tazomana ny tsindry ataon'ny Rosia atoana ny fandriampahalemana sy hanamafisana indray ny fanohanana ny Ukraina ireo mpitondra ambony eo anivon'ny vondrona Eoropeanina isan'izany filoham-pirenena Frantsay, Brezilianina, Alemaina, Britanika sy ny maro hafa manome voninahitra ny ezaka ataon'ny filoha amerikanina izay amin'ny fanakanana ny famonoan'olona ao Ukraina
hoy ireto farany ary vonanohany hoe zakio amin'ny sehatra ara-diplomatika ankoatra ny fanohizana ny fanohanana ara-miaramila sy ny fanohanana ara-bola ho an'ny Ukraine tsy tokony hisy ho iatrany ireto farany ny fanovanany amin'ny kerisetra ny sistany iraisam-pirenena. Diny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoklasy tompoko-vavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.